avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Notokanana androany tao amin'ny seranatsambo ny Toamasina ny ampahany asa fanitarana ny KC4 mirefy 3.7 metatra iantsona ny sambo tombony lehibe ho antsika izany fanitarana izany ary mbola mitohatra amin'ny taona 2024 ny asa fanatsarana ny seranatsambo ny Toamasina. Raha nisy ny voalohany taky ny fanavozana dia ny kolonely Randrenirina Mikael ary faharoa amin'izany antoko malagasy miara-miaingy tsy mitady seza fa miasa isika ho fanohanana ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny firenena ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy. Manana andraikitra lehibe amin'ny ho avy ny firenena ny vehivavy malagasy ka tsy tokony atao ankilabao intsony ny fampandraisana anjara azy ireo eo amin'ny fanampahan-kevitra ho ireo vehivavy mandrafitra ny plateforma ho an'ny vehivavy malagasy mpitarika androany. Afaka mahita zavatra, afaka miditra ny anatin'ny fiarahamonina taky ny olon-drehetra ireo olona trizomika ho ny teo anivy ny syndrome Madagasikara raha nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny trizomita amin'ity androany ity. Any ivelany, 3 herinandro ny siniady ao Moyen-Orient, tsy mbola nisy vahaolana hita hatreto ampitsarana ny ady. Manameloka ny Tel Aviv sy Washington ny Iran no ny fandadroany ireto farany tobo nokleary any an-toerana. Ny ministry ny fiarovana Israelany eo anatrehan'izay izay manambara ny hanamafy ny datroka bomba hatrany. Ny antsipiriandreo avy hatrany ary. Falmiarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany Toamasina avy hatrany ary notokanana androany tao amin'ny seranatsambo ny Toamasina ny ampahany asa fanitarana ny KC4 izay mirefy 3.7 metatra izay iantsona ny sambo any an-toerana tombo lehibe ho antsika izany fanitarana izany ary mbola mitohatra amin'ny taona 2024 ny asa fanatsarana ny seranatsambo ny Toamasina. Brudo Raseta kolo Toamasina. Miantona mivantana eto amin'ny seranatsambo ny Toamasina manomboka hatreto ireo sambo lehibe mpitondra entana ary hitondra fidiram-bola ho an'ny fanjakana malagasy ny fahavitany ny KC4 mirefy 3.7 metatra. Tonga nitokana izany tany an-toerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrenirina Mikael notronon'ireo manam-pahefana maro nahitana ihany koa ny masivon'ny Japon monina sy miasa eto Madagasikara. Voalaza tamin'ny ina moa tamin'ny kabary mifandimby teo dia hanova zavatra mihitsy izy io na mitoekarenantsika satria zao ny olana hatramin'izay ny sambo avy any ivelany any dia tsy makaty amintsika ty direct fa na izy makany Maurice na izy makany La Réunion na misy makany Durban satria any no mahazaka an'ireny sambo reny dia lasa misy tombony 10 andro hatramin'ny 12 andro izay niteneny DG Spat tao ny logistikan'le olona makaty mampitombo vidin'entana zany mbola findra amina sambo kely izy vao makaty Madagasikara fa eto zany izy zao dia le sambo lehibe mihitsy no mivantana makaty dia voazavan'ny DG Spat teo le izy makatombony misy mialatsiny amin'ny teny vahiny misy gain de temps entre 10 à 15 jours zany lay sambo makaty mampihena zavatra be da be zany ary mampitombo avy hatrany ny vola miditra amin'ny Spat zany hoe mampitombo ny vola miditra any amin'ny fanjakana zany. Efa voazava teo daholo andeha hatrany amin'ny 470 mètres matsika zany zao dia makany amin'ny 470 mètres atsika dia mety tsy haiko any amin'ny herintaona angamba no tokony ho vita zay zavatra zay dia mbola mitombo indray ny sambo ny lehibe ny sambo azotsika raisina. Ny sambo mitondra conteneur antsoina hoe Little Mermaid Monrovia no sambo voalohany natao andrana izay niantsona tamin'ity KC4 vaovao eto amin'ny seranatambony Toamasina ity. Mbola hitohatra amin'ny taona 2024 ny asa fanatsarana izay mbola misy ampahany 7.3 metatra hameno ny alava
ho 700 metatra ny seranatsambo ny Toamasina. Ity seranatsambo ity izay reharehan'ny faritra Atsinanana aindehibe ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana ara-pitaterana an-dranomasina sy ny fampivoarana ny toe-karena. Fa raha nisy aloha izany ny voalohany taky ny fanavoazana teto amin'ny firenena dia tsy iza izany fa ny kolonely Randrianirina Mikael ary faharoa kosa ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy miady seza fa miasa isika ho fanohanana ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny firenena ho ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga. Ajo Andriana Narvelo nandritra ny fambolekazo no tanteran'ny antoko tao amin'ny commune Viliazo Avaradrano tamin'ity androany ity. Rina fitiavana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Ho tombontsoa iombonana ho an'ny Madagasikara ary ho tombontsoan'ny malagasy rehetra ny ady ataon'ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny Front National ny Ajo Andriana Narvelo nandritra ny fambolekazo no tanteran'ny antoko teny amin'ny commune Viliazo district Avaradrano. Asa fa tsy kabary ny takina amin'ny fanohanana ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny firenena. Nanamafy ny tenany fa isan'ny nitarika ny fitakina ny fanavaozana ny antoko malagasy miara-miainga. Rehefa miantso ny olona anoana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nateraka ny etaetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary zany manohana ny fitondrana zany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoazany ity raha nisy voalohany kolonely Mikael faharoa ny malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahan' zany, tsisy afaka nisy loky an'izany fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantaran'ity firenena ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoazana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora zany, sarotra zany. Kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao. Nanomiafatra ho an'ny tanora ny tenany izay niantsony azy ireo tsy ho voareboreby sy tsy voafitaka amin'ny velam-pandriky ny kajikajy politika. Mila ho fanina sy volavolaina anaty antoko ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Ny fitondrana firenena zany mila fiomanana, mila ady, mila fiezana. Ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampifana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalaovon'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary lindrandrindra mila say ianareo ohatra ny fasahinana nataonareo teo manova an'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoroa ianareo fandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara. Tsy amboly hazo tsika tonga aty dia vita ho azy. Raha amboleny ireo hazo ireo tsy any tokotanin'ny be ny tanàna fa any amin'ny tokotanin'ny tsekoly mbo karakarainy ny taranaka faramandimby. Raha manao zavatra tsika aty tsy ny tranon'ny be ny tanàna na ny mpanolontsaina no tanterahana fa ny tranom-bahoaka io. Tombotsoa ny be sy ny maro. Zanak'Azarivo fototra no novoleny ny antoko malagasy miara-miainga ho fikajiana sy ho fiarovana ny tontolo iainana fa eo ihany koa ho lovalovainy ny taranaka any aoriana. Na ny firaisan-kina ny fanometanana nandritra izao fambolekazo izao ny malagasy miara-miainga avy any amin'ny faritany sy ny faritra toy ny tany Toamasina. Teo ihany koa ny commune Viliazo. Tsy hijanona amin'ny fambolekazo fotsiny ihany fa hitohy amin'ny tamberana raikitry ny mponina amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny zanak'azo novolena ho fanamaintsona ny tontolo iainana. Fa ankoatra izay fambolekazo izay, navoazina ny CSB2 tao amin'ny commune Viliazo district Avaradrano ka isan'ny antoka sy nandray an-tanana ny fanamboarana izany ny antoko malagasy miara-miainga. Afa-pasahiranana ny mponina amin'izao fahavitany tobim-pahasalamana fandraisana marary sy fiterana izao izay natolotra ny vahoaka ny commune Viliazo tamin'ity androany ity. Mbola rina fitiavana trany. Tamin'ny taona 1995 no niorina ity tobim-pahasalamana CSB2 eto amin'ny commune Viliazo Avaradrano ity. Sy mba tsy nisy fanamboarana ny foto-drafitr'asa, laoka miteteny tafo na mitaraina ireo marary sy ireo vehivavy bevoka izany. Ankehitriny voavaly ny etaetan'ny mponina afa-pasahiranana izy ireo
fanambina apetraky ny antoko malagasy miara-miaingy nandritra ny fampielezan-kevitra be ny tanàna any anarina ity CSB2 ity navaozina vetrainy ny fodi-drafitrasa sy ny tao anatiny izay noraisy ny antoko MMM ny fanamboarana rehetra ary novatsiana fampitaovana toy ny kidoro sy ny farafara andraisana an-tanana ny marary sy ny mpiteraka ity tompom-pahasalamana ity. Ny zavatra teto aloha zany hatramin'izay dia teo hoe niteteny trano dia ny lokon'ny trano tena ratsy be mihitsiny dia zareo arany eo amindrindra surtout eo amin'ny salle de maternité dia rehefa hiteraka zareo na hoe alohan'ny zareo hiteraka amin'izay trano tete izay dia tena sahirana be izay satria rehefa misy rano dia tsy afaka mampiasa ilay salle maternité dia izay ny zavatra nisy ny taux sy ny taux de couverture amin'ny resaka fisafona sy ny fanabeazanaizana eto amin'ny commune Village sy eto amin'ny CSB izay andraika etako ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny CSB izay natao. Mila ampina sy tohanana ny olom-boafidy ahatanteraka ny fanampy ho tombontsoan'ny vahoaka antony izao fanamboarana sy fanavaozana ny hôpitaly izao ho ny Flou National ny antoko MMM fandraisana andraikitra ihany koa no ilaina hahatratrarana ny fanavaozana Imasona ankehitriny. Maro ny olom-boafidy amin'ity faritry avaradrano ity lany tamin'ny malagasy miara-miainga satria izany antoko malagasy miara-miainga izany dia manana olom-boafidy maro sany joro dia mbola mijoro hatramin'izao ary ny faniritsika dia ny fijoroantsika dia mba hitondra ny tena fanavaozana sy ny fanovana marina eto amin'ity firenena ity. Ezaka manoka antsika rehetrarehetra io ny tsipaipaika antsika rehetra mambro raha eran'ny Madagasikara no nandraisan'ny antoko anjara amin'ny fanarenana azy. Mamatsoavo izay ministry ny fahasalamana rehetrarehetra zay mitady fanavaozana ny aty avaradrano fazajerena rofotsiny amin'izao na amin'ny fampianarana io na amin'ny fahasalamana. Androany no nanolorany antoko malagasy miara-miainga ho an'ny vahoaka ny commune Viliazo ity CSB2 ny fanindran-dalana tamin'ny fambolekazo ity tsy ny hôpitaly ihany fa efa eo andalam-pahavitana ny lycée Panjakana izay ny antoko MMM ihany koa no nandray an-tanana ny fanamboarana izany ho tombontsoan'ny zanaka malagasy. Fa manana andraikitra lehibe ho amin'ny hoavin'ny firenena ny vehivavy malagasy ka tsy tokony atao ankilabao intsony ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra. Hoy ireo vehivavy mandrafitra ny plateforma ho an'ny vehivavy malagasy mpitarika tamin'ity androany ity ireto farany izay ao anatin'ny fiomanana amin'ny fionabe nasionaly ny vehivavy rehetra ho amin'izao dinga ny fanavozana izao azona mitondra ny hevitry ny vehivavy ao anatin'ny fikonan-dom-pirenena. Tsy ary Rasoarvelo. Marisarisa ny firotsahany vehivavy an-tsehatra ao anatin'ny sehatra politika sy ny firotsahana ho fidiana hatreto. Raha ny tarehimarika manodidina ny 900 ny tahany fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Raha ny fifidianana farany 900 ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny solombavam-bahoaka, 500 ny amin'ny ben'ny tanàna, 200 ho an'ny olona. Taky ny fampandrosoana ny firenena, indrindra ao anatin'izao dinga ny fanavaozana izao ankilany, ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ho amin'ny sehatra fandraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny lafiny rehetra ho amin'ny fanarenana. Ireny rehetra ireny zany dia midika amiko manokana fa matoa zany tsy ny sitrahantsika ilay zon'ny vehivavy ilay hoe fametrahana ny vehivavy eo amin'ny toerana tokony hisy azy dia satria vitsy ilay vehivavy any amin'ny toerany fanapahan-kevitra fa rehefa tsisy vehivavy amin'ilay fanapahan-kevitra dia tsy eritreritra mihitsy ny lehilahy hoe ndao tsika anome toerana ny vehivavy ndao tsika rehefa hanapa-kevitra dia hijery hoe inona ny tokony mahakasika ny vehivavy sina amin'izay ny hevitry ny vehivavy izay tsy dia mahasamyteny tsy mahasamaka anjara fitenenana mba ho tena hoe ataoko hoe mpandray anjara feno amin'ity dingana izay rosoan'ny firenena ity atoato nampandringa ny fampandrosoana ny firenena izany toejavanisy izany ka antony joroany sehatra hitambatra ny vehivavy mpitarika manerany nosy hisainana miaraka momba ny lalana vaovao ho an'ny firenena eo amin'ny dingana samihafa amin'ny fandarana san'ny fanavozana. Dia tsy hoe iresaka izay dia hanao forum fa amoaka mihitsiny tolo-kevitra tena hoe oraketina antsoratra anatina document anankiray hoe reto avy no mba etaetan'ny vehivavy, reto ny fanatsarana mba tiany vehivavy hoentina amin'ny fanavaozana ny firenena ary tsy hoe amin'ny aloha hevitra ray ihany io tolo-kevitra io fa amin'ny
sehatra rehetra eto Madagasikara na ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena na ara-kolotsaina mba tena hoe ampandraisana anjara ny vehivavy rehetra vehivavy malagasy rehetra mba tonga ny fampandrosoana satria tsisy fampandrosoana raha tsy miakina amin'ny fampandraisana anjara feno dia ampitomboana zany mafisana ny toeran'ny vehivavy anatin'ny fiarahamonina mba tsy atao akila-baotsy ny vehivavy fa tena hoe afaka tarika ary afaka mitondra any amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra. ao anatin'ny fanomanana ny fiaonam-be nasionaly ny vehivavy ho an'ny fanavozana araiky izany ny sehatra hitambaran'ireo vehivavy mpitarika rehetra tanjona ao anatin'izany ihany koa ny anangonana vehivavy hatramin'ny 200 isa manery ny nosy avy amin'ny sehatra samihafa ahafahan'izy ireo ihany koa mitondra vahaolana sy ny heviny ao anatin'ny fikaonan-droam-pirenena ny PNUD no manohana ireo vehivavy amin'ny alalan'ny renforcement des processus démocratiques et électoraux ary eo ambany fitariany filohan'ny fanavozana. Fifidianana faritany kosa indray fotoana izao amerenana indray ny teti-bola ny faritany sy ny mpitantana azy izay nofoana ny fitondrana ny fandimby teo aloha ny action pour la fondation de Madagascar nanamafy ny antso efa natao hatry ny ela momba ny anatanterana ny fifidianana eo anivon'ny vondrom-bahoaka isamparitra ihany koa izy ireo raha ity fanambarana manaraka ity Tojiny Irina Tahiry no mitondra ny fanampanazavana makasika izay. mitaky ny amerenana ny teti-bola natokana ho an'ny faritany izay nofoanana ireo vondron'olona ao anatin'ny fitakiana rafitra federalisma amin'izao fotoana izao. Mila verina tahaka izay ihany koa ny fifidianana olona hitatana ny faritany sy ireo mpanolotsaina miaraka aminy. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra ny famerenana indray ny mpitantana ny faritany sy ny teti-bolany isin ny fanovana sy anitsinina ny tsy nety nataony ny mpitondra teo aloha. Foany ny ordonnance 73 tsipika 015 izay manafoana ny budget provincial nampahantra ireo faritany ary apetrao malaky ireo lehibe ny faritany na enina mba hampisy fampandrosoana any fotony idina ny malagasy maro anisa. Eto dia mampitandrina sahady izay amin'ireo mpanakorontana sy zatra lalandririnina. Aminay dia oka tsy ho ministra hanompo antoko sy hitady tombotsoany manokana no apetrakeo fa ministra vonona hitondra fanavozana tena izy sy hanompo ireo malagasy tsy vaky volonosy. Atreto andraindraina amin'ny mpitondra ao anatin'ny vanim-potoana ny fanavozana izao ny anatanterana ny fifidianana ny anivon'ny faritra sy ny faritany miaraka amin'ny mpanolotsainany izay tsy nisy tamin'ny andron'ny mpitondra ny fanesy teo aloha kanefa tena miantoka ny fampandrosoana izy ireny no sady ihany koa mariky ny fanajana ny voalaza ny lalam-panorenana amin'ny fiampiarana ny fitsinjaram-pahefana. Lafiny tontolo iainana kosa indray mila mafisina ny fikajiana sy fitantanana radrary ny ala azona misitraka ireo tombony azo avy amin'ny ratsilaza fa tsy ny arako ekonomika arangovo ary ara-pahasalamana ho ny firaisamonim-pirenena misana ny tontolo iainana sy ny teo anivo ny aitondra ara-tontolo iainana tsy aro soarvelo. Tsy tantaratra ny fahaizana mitantana ny ala tao anatin'ny taona maro izay ka nanomevana ny fandribana ala ankoatra ireo tsindry samihafa nisy akony ihany koa ny krizina bois de rose ny taona 2020 2020 ireny izay nanimba ny tsena anatin'ny azo ka izao areny ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay ny tsy fahampiny entimanany eo anivon'ny sampandrara mitantana sy mikajy izany hoy ny avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena misahana manokana ny tontolo iainana raha tsy ilaza fa tsy ny teti-bola natokana ho an'ny tontolo iainana sy ny ala izay manodidina ny 4.5 monja. Mila rindra izany rehetra izany azona manarina ireo ala simba ho iatran'ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala androany. Miaraka tamin'ny tsy fahaiza mitondra amin'ny akapobeany mihitsy amin'ny resaka hoe kolikoly ny resaka tsy fitsinjaram-pahefana tsy fananana vina iraisana dia ao anatin'ny ala zay miseho amin'ny alalan'ireny tsindry isan-karazany ireny ary ny antony anankiray lehibe koa dia tsy ampy ny entimanana eo anivon'ny sampandrara mitatana ny ala eto Madagasikara. Ny olona aloha dia ny fitaovana dia amin'ny akapobeany koa ny fahefana tokony ampiakarana ny hasiny na ny arifenitry ny ala fitantanana ny ala eto Madagasikara. Ny asan'ny ala misy mizara telo amin'ny akapobeany famokarana indray dia indray fiarovana ny resaka ekosistema rehetrarehetra dia indray ny resaka ara-tsosialy. Andray anjara betsaka ao anatin'io asa izy io ny firaisamonim-pirenena ary ametaka an'izay asina sy ny vina eritreretina amin'izay tokony hiara-iasa fitondram-panjakana sy hatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena.
misana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto an-toerana ny ala sy ny manodidina azy ary ireo vokatra azo avy aminy. Amafisina ny mahazava-dehibe ny fikajiana ny ala ao anatin'izao fanavozana ankehitriny izao tamin'ny alalan'ny politika akabe ny fanjakana izay mikajy ny fitantanana ara-drazana sy maharitra ny ala atao anatin'ny 5 volana ny siny ny fanavozana izay. Ny voalohany tamin'izany ny fametrahana an'ireo valan-javaboary 2020 vaovao izay ny filohan'ny fanavozana ny repoblika mihitsy no nanambara azy ny 5 febroary lasa teo. Manaraka izay ihany koa dia ala no mitondra ny arena voajanahary izay iainan'ny malagasy ary anisan'ny loharano-karena ihany koa ny ala ka mila ny fiarovana azy. Nandritra ny fankalazana an'izao andro iraisam-pirenena izao dia nisy ny fikaonan-doha nataon'ny mpianala tato anatin'ny ministera ary fikaonan-doha io dia namoahana an'izay mahatsara sy mapetya ary ireo hevitra avy amin'ireo mpianala izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny ala eto Madagasikara ary tao anatin'izany no nanatsarana ihany koa ny fomba fiasa sy nanomezana ny fampitaovana sy fahaiza-manao ho an'ireo mpianala eto Madagasikara ireo. Ankoatra ny tombontsoa ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy entiny ala, maro ihany koa ny loharano-karena entiny, ny firoborobon'ny fizantany, ny asa miforona avy amin'ny fanomezan-danja azy, ny firoborobon'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny rompiariana maitso sy ny maro hafa. Ny ala ihany koa izay akora fototra ampiasain'ny mpikaroka amin'ny famokarana fanafody sy fitaovana maro fampiasa andavanandro. Tokony arahany rehetra mientana araka izany ny fikajiana ny ala ho iatran'ireo mpisehatra sy firaisamonim-pirenena misahana manokana ny tontolo iainana. Tontolon'ny fitaterana vetivety nanokatra zotra vaovao mampitohana Antananarivo mananjary Antananarivo ny eo anivon'ny Soatrans Plus andrefana Ambojanahary. Anokany 17 martsa izao ny fiaingana voalohany avy eto Andrenivohitra ary ny 30 martsa kosa ny fiaingana avy any Mananjary izay anamariana ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy. Arahoary ny makasika izay. Ho fanatsarana tran'ny tolotra fitaterana sy ho fanamorana ny fivezivezeny ireo mpandeha, nanokatra zotra vaovao mampitohana Antananarivo mananjary Antananarivo ny eo anivon'ny Soatrans Plus amin'izao fotoana. Zotra vaovao izay tsy andiso fanantenana ny mpandeha velively ka ny tanana ny tsirairay. Ny mampiavaka ny Soatrans Plus Mananjary dia ny ponctualité izay nahafantarana ny Soatrans Plus hatramin'izay, ny fiara ihany koa vaovao daholo, misy wifi fiaratsika, misy ny GPS ahafahana mitracé ny zotra rehetra, ny lalana sy ny fijanona rehetra izay ataon'ny fiara. Amin'ny zotra vaovao azy ihany koa dia birao vaovao no andraisana anareo any Mananjary, toy ny eto Antananarivo ihany koa izay birao vao nisy fanavaozana ny toerana fiasana. Dia ho an'io tarifa io, ho an'ilay frais dia frais mirary ho an'ny mpanjifa ny Soatrans Plus. Afaka mitondra ny mpandeha tsotra sy ny mpitondra entana na ny mpaka entana ihany koa. Vonona ny anome fahafapohan'ny mpandeha mandritra ny dina ny voyage ny eo anivon'ny Soatrans Plus raha ny fanazavana trany. Tsy misy atahorana, azo antoka tsara ny zotra miaraka amin'ny Soatrans Plus. Misy confort ny fiara, misy wifi sy GPS ahafahana manara-maso ny fiara rehetra ho iatran'ny tompona andraikitra. Ny nahafantarantsika ny Soatrans Plus hatramin'izay moa dia ho an'ny zotra nasionaly rehetra dia anankiroa ny mpamily ato amin'ny Soatrans Plus dia efa zatra raha daholo satria mandalo formation ary manana carnet de bord isaky ny fiara ny mpamily ato amin'ny Soatrans Plus. Hatramin'izay ny voyage tato amin'ny Soatrans Plus dia tsy mbola nahitantsika olana satria dia voara-maso tsara ny fiara. Misy ihany koa ny responsable qualité atao amin'ny orinasa Soatrans Plus izay mikarakara sy mandrindra ny eo amin'ny lafin'ny fiara ka tsy mahazo miainga ny fiara eto amin'ny Soatrans Plus raha tsy vita avokoa ny tsongo rehetra mahakasika ny fiara. Efa misokatra amin'izao fotoana ny reservationa ny famandria-toerana ho an'ireo izay mandritra ny andeha ho any Mananjary. Ny 17 martsa izao amin'ireo ora tolakandro. Ora fiaingana voalohany ao amin'ny Soatrans Plus andrefana Ambojanahary akaiky ny station Galana Taratra. Efa misokatra tahaka izany ihany koa ny famandria-toerana ho an'ireo izay mandritra ny akatra aty Antananarivo. Ny 13 martsa izao ao amin'ny birao vaovao ny Soatrans Plus akaiky ny école Arc-en-Ciel Tanambo Mananjary. Ankoatra izay, misy ihany koa ny réservation en ligne ao amin'ny www.soatrans.mg
na miantso ny laharana an-tariby 032 23 909 00 raha mila fanazavana fanampiny. Dia lafiny vaovao ihany koa no entintsika misento anatiny doka fohy vetivety dahoary. Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte jouet, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny ampivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. 1, 2, 3, 4. What are you waiting for? Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Efa full taona mahery zany isiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre, tsy mandany fotoa ela, tena afapo aloha zaho. Za aloha tena efa ela ny afapo e satria izy no vovo-tsavony mandahatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakay tegna tiavako extra propre, izy managna hanitra maro be. Surtout parfum floral. Tiako e. Tianao fo ma chérie, fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovo-tsavony zany defa hoe extra propre. Tompiny fahadiovagna. Aizé, ataontsika bobaka ho alay mega. Vava OP Yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena amin'ny laminy 1,2 giga manakerin'ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 real hatramin'ny 9 ora maraina. Ny vidiny 2500 ariary monja dia kife ho aingana ny Yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi ram super app Yas et moi. Yes. Itanao tivacharecharecha meilleure qualité mitunda vitamine C. Jimina ni goûte naturel c'est pirate fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco, si parfait marisa karazani. Jimina avyagne roche, alle tenga toshe. Mina metamna. Ny faharony fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany hanoizantsika ny fampahalalam-baovao manampy ara-pitovana sy manolotra vary ho an'ireo trabona ho toamasina ny fikambanan'ny mpitatitr'entana amin'ny mahafikambanan'ny groupement des transporteurs marchandises izany hatrany raha ny fanazavana ny hanampy ireo vahoaka trabona tahaka izao prix de recette koloan'ny toamasina. Nirotsaka an-tsehatra nanolo-tanana ireo traboina ho toamasina ny fikambanan'ny mpitatitra entana. Fanitsody manjato takelaka matevina no nitsinjaraina tamin'ireo EPP Mangareza dépôt Fraisana sy Anjoma tao amin'ny EPP Fanandrahana ary tsy adino ihany koa ny CSP2 Ambodibonara. Ankoatr'izay, vary 3 taonina no nomena ireo traboina manamorona ny lalam-pirenena faharoa sy ireo zokiolona izay hita teny an-toerana. Nandritra ny fitsirihana natao, nomena tike azona ilay vary ireo zokiolona ireo. Safidy sekoly maromaro zay androany no mizarana anazy dia mba nanana hitahita zany izahay hoe rehefa nahita taty amin'ny RN teo fa maro ny fahasombana nanomboka avy any Ambodibonara taty Fanandrahana dia natomboka avy any Anjoma amin'ny roty manamorona ny eny amin'ny dépôt zany no nanaovanay sekoly dia misy sekoly misy SB2 tolona eo amin'ny 10 na miaraka amin'ny fantsika dia misy ihany koa ny vary kely eo amin'ny 3 taonina no zaraina tamin'ireo olona tena sahirana antitra dia
izay moa ny safidiananay amin'izay a dia olona izahay mandalo amin'ny heure mideo io isan'andro dia tsy afaka ny tampo maso satria mpiaramonina aminay ny olona eny amoron'ny lalana dia tsy maintsy mba hiezaka nitondra izay voatsirambiny tanana izay tamin'ny andro anio izay aloha ny vita tamin'ny fa mbola ho hitandray fa miankina amin'ny fivoriana fotoizan'ny fifanomezan-tanana satria samy vahoaka malagasy daholo na any Toamasina na ny aty Ambodikonara na hatrany Antananarivo dia miezaka manentana foana moa izahay mpitarika ny mba hifanomezan-tanana amin'ireo namana izay trahaboina tamin'ny fandalovan'ny cyclone ngezana. Nitety ireo toerana ny ekipa rehetra no tarihan'ny filohan'ny groupement de transporteurs marchandises eto Madagasikara mba ho tonga tanteraka amin'ireo vahoaka notolorana azy ny fanampiana. Tsy adino ny nametraka anjara ho an'ireo manana fahasembanana izay ho zaraina ny 20 martsa ho avy izao. Amin'ny mahafikambanana ny groupement de transporteurs marchandises izana trany ny anampy ireo vahoaka traboina. Fa ny mahakasika ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra indray ary no andeharantsika ato anatin'ny zanam-panjairana fantaro izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alay ity. Ndawary. Majanga, anisan'ireo fitaovam-pitateram-bahoaka be mpampiasa ny bajaja sy taxi be ao an-tampon-tanàna ny Majanga. Ka eo anelanelany ny 2,000 hatramin'ny 3,000 isa izy ireo na manara-dalàna na tsy manara-dalàna izay samy mampiatra sarandalana 500 ariary avokoa amin'ny atoandro ary 2,000 ariary amin'ny alina arakaraka ny alaviran'ny toerana ale. Mampiavaka ny taxi be eto Majanga ny fandoavana sarandalana rehefa tonga amin'ny toerana ny mpandeha izay 900 ariary isam-batan'olona ka 5 ireo zotra mifanaretsaka ao an-tampon-tanàna. Fitaovam-pitaterana efa vitsy mampiasa ny taxi ville izay miasa mitatitra ireo mpandeha avy eny amin'ny seranam-piaramanidina izay nanao sarandalana 3 alina ariary noho ny miakatra arakaraka ny mpanjifa aterina. Mbola misy manatanteraka asa fitaterana ihany koa ny posiposy kakazo izay mampiatra sarandalana mitovy amin'ny bajaja na maro azy izy ireo vitsy ny mpandeha misafidy azy ka any amin'ny fitaterana entana kokoa no ataony ankehitriny. Efa feno sy manahirana ny fandrindrana ny fampiasana lalana ao an-tampon-tanàna ny Majanga ka tsekena ny mbola hidirany fitateram-bahoaka hafa toy ny taxi moto sy ny cyclopusy hoy ny fiadidinina ny tanàna ny Majanga. Ny fanakorotana famovoizana aloha fa ngeza be fa eo ihany koa ny insécurité ateraky ireo zavatra reny. Hitantsika tsara fa tomobile raha vitan'olona ny mandrava azy maika fa moto zay olona roa tsisy ninina tsy hoe rehefa mety any Antananarivo io koa no itoamako ny sainy tsirairay avy tsy hoe rehefa mety any Antananarivo dia tsy maintsy mety eto amintsika, tsy hoe rehefa mety any Tamatavy dia tsy maintsy mety amintsika. Samy amin'ny politika hitondrany azy ny rehetrarehetra samy amin'ny politika tsy mitovy ny fahasamihafany toerana tsirairay avy. Tsy voatery hoe zay zavatra ataon'olona any hitadiavam-bolan'olona any dia hitadiavam-bola hoekentsika aty amin'ny tanàna ny Majanga ihany koa fa manana ny mety sy ny tsy mety amintsika sika. Tena tsapa hoe sarotra ny asa amin'izao fotoana zao, mafy ny fahasairana fa tsy hoe satria misy an'izay fahasarotan'ny asa zay dia hanao zavatra zay hitondra fikorotana sy loza ho an'ny hafa isika. Anjarantsika no mifehy an'izay ary anjaran'ny bentanàna sy ireo mpanolontsaina munisipaly no mandrindra an'izay zavatra zay. Raha ny fitaterana tanan-dehibe ho an'ny faritra vakinankaratra manokana, tsy karitra fa ny cyclopusy no tena be mpampiasa indrindra amin'ny andavanandro mpiainan'ny mponina. Antony no izy mahavita sy afaka hivezivezena aingana raha oharina amin'ireo fitaovam-pitaterana hafa toy ny posy sy ny bajaja ary ny fiara fitateram-bahoaka. Ny posy taritanana no tena nahafantarana ny faritra vakinankaratra teo aloha teo amin'izay lafy ny fitaterana an-tanan-dehibe izay ary nanodidina ny 3,000 hatrany amin'ny 4,000 no isan'ny posy ny asa tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny efa nihavitsy ny isan'ireo posy miasa eo an-toerana fa ireo cyclopusy no lasa maro nisa ary efa saika lasa fitaterana entana avokoa ny posy amin'izao fotoana ka vitsy ireo mbola mitondra olona. Cyclone tena betsaka indrindra. Cyclone zany hoe tonga dia amin'izay tianao andehanana dia mandeha foana. Sara ny loha arakaraka anao ihany satria ady varotra ny atao eo dia indraindray izay lampa mamely dia mahavomotra, indraiky anao mpamay miady varotra dia arak'izay. Raha ny vidim-piainana aloha dia eo ihany. Fiainana ary hitanao fa efa mafy dia samy miady eo. Ny posy tanana zao no tena tsisy fitaingina intsony matin'ny cyclone.
raha fijerika azy aloha zao ny cyclopus zao no tena be indrindra raha fijerika azy efa mba nandeha ihany eo ihany zaka mifahefa mividin'ny olona zany kokoa mampiavaka ny cyclopus zany tsy voatery ohatra hoe bis zao miandry eo anao miandry elaela eo vao tonga ny cyclo zao ohatra janona kely anao dia avy dia efa mahita aentsika korsa kokoa zany le cyclo no ny koatran'ny fitaterana hafa tsy dia misy positanana zao nefa ke tsy dia misy mampiasa tsony zao raha ny eto Antsiranana manodidina ny 2,000 ireo bajaja manao taxi ville ary io no miantoka amin'ny ampahany betsaka ny fitaterana ao an-drenivohitra misy bus ihany fa vitsy raha toka 4L no fitaterana an-tanàn-dehibe voalohany tao Antsiranana nanao fitaterana avy any amin'ny seranam-piaramanidina Arasara miazo ny ville sisa no ahitana 4L ankehitriny arivo ariary ny sarandalana amin'ny bajaja ka arakaraky ny alaviran'ny lalana no mampiakatra io sarandalana io miavaka amin'ny fitaterana an-tanàn-dehibe hafa ny taxi ville Diego toy ny fananany loko iray ahitana ny laharan'ny licence izay omeny ny commune azy ireo karaha amintsika Diego eto boka maro zegny ny lalagna noforogn'ny commune mba tsy hitovy antsika an-tany hafa par exemple tsy azo ataon'ny conducteur antsika mihina-katy an-tany hafa za mahita mihina foro fa ny antsika Diego zegny tsy azo atao mihina-katy igny zegny fagnatsaragna fitaterana misy amintsika eto mafagnajagna client koa katy boka raiky zao mahirihiry zegny zao koa fa rokirokiana agny aminany io mety misy risky igny zao raiky mampiavaka antsika koa an-tany hafa koa bajiajika io anao mizazy karaha ty fa ianao fa ty bajazy boka Diego misy boribory zegny aminany io karaha ty agny misy boribory sotra Diego Ceres taxin'olo jiaby agny tsisy misy zegny ny tsika fo misy zegny agnisan'ny mampiavaka antsika koa zegny izy volagno teo igny resaka lalagna antsika tegna managna spécifique be zegny aminany arrêté communal tsika maro resaka lalagna mikasiky taxi ville tsy ahitana fitaovam-pitaterana hafa ankoatra ny taxi sy ny taxi be kosa ny ao Fianaratsoa misy ihany ireo nikasa apiditra tukutuky na bajaja anampy ny fitaovam-pitaterana ao an-toerana fa tsy nahazo alalana tsy nahazo fankatoavana teo anivon'ny commune ho an'ny taxi be tsy natao ho an'ny maika na manenjika fotoana zany raha ny ao Fianaratsoa fa tsy maintsy miantso taxi ity faran'izay mbola vitsy ihany koa no mahatakatra ny sarany na dia malaza fa tsara taxi aza i Fianaratsoa ary isan'ny mampiavaka azy amin'ny faritra hafa zany resaka taxi miafaka satria maro ireo karazana taxi azo atao hoe raitra fa eo amin'ny resaka frais no atao hoe mora zany satria na 10,000 ary efa mahavita course eto Fianaratsoa mpiavaka ny fitaterana eto Fianaratsoa moa zany milamina tsisy le fividianana an-dalana raha ohatra ka sanatrimo anao zany panina eny an-dalana misy bisy raha io misaovianao manao transport fa misy man olona tsy mahandry misy mifindra bisy faverina volana fa tsy mandoa frais amin'ny anjato eo rehefa be tarahina amin'ny frais anjato satria anaovako an'izay amin'ny anjato nefa anao milafitra eny an-dalana tenain'ny olona hoe milafitra ela be ny bisy nefa ny bisy Fianaratsoa ny bisy miandry olona fa tsy ohatra ny amin'ny province sasany hoe ny olona ny miandry bisy ny ao Morondava mahazo vahana kokoa ny cyclopus amin'izao fotoana misy ihany ireo bus sy ny taxi fa ny taxi izay tsy takatry ny fa efa mividy ny saramabem-bahoaka dia fampiasa zany eto Morondava dia cyclopus reto dia frein cyclopus zany ataontsika hoe ohatsy baka tsy mavokely ataontsika hoe amin'ny selina na vatofotsy 500 ataontsika hoe baka tsy mavokely koa makany ana Mahora arivo arakaraky ny alaviran-dala zany fa miraikitra indray ny ampamoaka maro samihafa miparitaka eny anivon'ny tambazotra tserasera ny horonan-peo izay mahavoatonina anaran'olona ambony amin'izao fotoana anatin'ny fanavoazana isika izao tsy tokony avela andalo amin'izao fotsiny izany na tsy marina zato isan-jato aza tokony hajaina ny tantandalana ampiarina ihany koa ny lalàna mitodika any amin'ny filohan'ny fanavoazana sy ny praiministra lehibe ny gouvernemanta manoloan'izany ny masony vahoaka malagasy amin'izao fotoana inona no ataony inany koa ny fepetra raisin'izy ireo manoloan'izany ny antsiprian'izay miparitaka eny anivon'ny tambazotra tserasera Facebook indray ny karazana ampamoaka mikasika ny raharaha mahavoatontonona anaran'olona ambony amin'izao fitondrana fanavoazana izao sy ny fitondrana rajoelina raha ny voarakitry ny horonan-peo any raha isara izay vola androany voatonina amina raharaha fanodikodona mbola mpanjakana ny minisitra iray teo aloha sy ny sakaizany afera mikasika ny mpanolontsaina iray nampitsoahana amponja
fanondranana volamena antsokosoko izay nanononany ihany koa anarana filoana androm-panjakana afera mikasika kolikoly na voatontonona anarana mpitsara iray maro ihany koa ny entana efa voalovolaka nefa tsy hitany pirofo manamarina fa tena voaray tokoa ireo entana marobe novidiana ireo raha ny ampamoaka atrany nisy ny tatitra nataony cour des comptes farany teo fa tsy nisy ny mangarahara maro ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana sy ireo fanampiny avy amin'ny mpamatsy vola iray samym-pirenena tamin'ny fitondrana teo aloha amin'ny akabeny nahitana taratry ny tatitra nataony cour des comptes iny fa manaraka nitsakany sy andava ny toedra raha misy eto amin'ny firenena ny malagasy saingy nandritry ny fitondrana teo aloha izay tsy nahafahana ny teny sy ny torka tsy nahafahana na neo hevitra mazafa sy ny sisa dia maro tamin'ireo tompon'andraikitra no nangina fanginana izay azo raisina amin'ny lafiny roa fanginana firaisana tsy kombakomba sy fanginana no ny raha matahora sy ny tsindry mbola verina ve izany amin'izao fanavozana izao anaovana famotorana lalina avokoa tsy misy anavahana ireo voakasika ireo fa tsy tokony hody tsy eno ihany koa ireo ampamoaka samy hafa mahavoatontonona olona ambony anatin'izao fanavozana izao raha iverenana tamin'ireny antsika fotsy ireny isan'ny antony tsy nampahomby hatramin'ny faran'ny tolona tsy nahatratrarana zato isanjato ny tanjona tamin'ireny dia noho ny fisian'ny olona vitsy mpitady tombotsoa manokana ka niala tamin'ny maro iarahany rehetra mahidy izany ary vao tsy ela atao ihany koa ny vovonana firaisan-kina izay nitsangana tao irindreny antsika fotsy ireny ary iaraha mahalala ihany koa androany fa efa ravo izany vovonana izany ary isan'ny antony raha ny angom-baovao natao dia noho izay fisiana olona mikatsaka ny tombotsoa manokana izay hatrany ary mametraka izany ho ambony ny tombotsoa ny maro anisa sy ny vahoaka malagasy nameno ny tambazotra tserasera ny ampamoaka orona mpeo ny ray sara izay voliny izay mety tsy ho marina zato isanjato fa na izany tsy tokony ho avela andalo fotsiny amin'izao tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena anatin'izao fitondrana fanavozana izao no voatontonona lehibe na androm-panjakana mpanolotsaina ny filoha minisitra teo aloha ka tsy tokony ho avela andalo fotsiny mitodika ny amin'ny filohan'ny fanavozana kolonely Mikael Randrenirina araka izany ny masony vahoaka malagasy inona no ataony inona no fepetra ho raisiny eo anatrihan'ireny ampamoaka mahavoatontonona ny olona sasany manodidina azy ireny anadio ve ao arian'ny fandiniana sy fanadiadiana andray fepetra enjana ve ka mpahafantatra izany amin'ny vahoaka malagasy mba tsy ho verymomoka mitolona mba tsy ho faty ilay fanantenana efa nitsilopy tao amponiny malagasy eo ihany koa ny praiminisitra izay inona fa tsy atory voanjo adina amin'ny tranga takitony any aminy no mifantoka ny malagasy 30 tapitrisa ampisambotra sy anagadra ireo fanedry be ny firenena na eto an-toerana na any ivelany tsy hijanona amin'ilay Andry Rajoelina sy ny firongony ihany fa ireo rehetra mpanao bizina mpanao afera maloto mambotra ity firenena ity raha izao zava-misy izao tsy tokony andro andrialina ny filohan'ny fanavozana sy ny praiminisitra fa hanome vokatra aingana sy azo tsapainy tanany anatin'ny fotoana fohy ho fampanjakana izay tany-tandalàna izay ka andray fepetrana amin'ireo manodidina azy bevinany na ny lavitra manao be fandroaka araha ny sampana fampalalam-baovao akaiky ny toy n'ity rara ity isin'izay mangarara sy tany-tandalàna eto amin'ny firenena izay fa fanavozana no lalova ny firenena amin'izao fotoana ary fanavozana ihany koa ny volany Ramadany izay nifarana omaly ireo mpino silamo ireto farany izay nanamafy hatrany ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny mpitondra fanjakana ho fampandrosoana sy fampivoarana ny firenena malagasy fanampanazavana ny volana Ramadany dia tena hoe fanavozana atao anatin'ny finoana Islam dia izay fanavozana izay indrindra izay idira ny firenena malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ilazainay fa ny mpino musulmane eto Madagasikara izay mahatratra eo amin'ny 35% ny vahoaka eo dia mandray anjara mivantana amin'ny maha olom-pirenena anazy fa indrindrandrindra koa amin'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'izay zany dia mitodika manokana amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika mitodika manokana amin'ny andriamatoa praiminisitra vaovao ankatoky ny fananganana gouvernementa ny firenena malagasy izao misy solotena ny mpino musulmane ao anatin'io gouvernementa io eto zay dia matsapa fa ny fandraisan'ireo solotena ny mpinona ireo dia tena fandraisanay mivantana tokoa ka izany zavatra zany dia eritreretinay fa mendrika hotohizana ny fiaraha-miasa ny fampandrosoana ny firenena dia ilana fiaraha-miasa mivelatra izay musulmane dia manana eto manao amin'izany ahafahantsika mampivelatra an'izany fiaraha-miasa zany ka izay indrindra mahatonga anay mitodika aminareo fitondram-panjakana
amin'ny fametrahana zay fiarah-miasa entre ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka musulmane zay. Fa tahaka ny firenena rehetra, isany nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trisomie 21 ihany koa androany isika teto Madagasikara. Isany loha hevitra hoentina nankalazana izany tamin'ity taona ity ny hoe hiara-nohitra ny fahatsiarovan-tena irery, afaka mahavita zavatra, afaka miditra amin'ny fiarahamonina tahaka ny olon-drehetra ireo olona trisomika. Ho ny teo anivony Down syndrome Madagasikara ka tokony ho tohana ny fanjakana sy nilika ihany koa ny avy eo anivony fiarahamonina. Fanampanazavana. Ho anay eto amin'ny Down syndrome Madagasikara dia nanokatra n'ity androandroany ity ho fête foraine inclusive mba ahafahanay nyantso sy nanasa ireo olona ataoko anaty fonoteny hoe normal hiaraka aminay ary ifandray aminay amin'ity tontolo andro ity. Tsy hijanona amin'ity tontolo andro ity ihany nefa fa fampahafantarana ihany koa hoe ireto ankizy reto aneka afaka mahavita zavatra, afaka miditra any anatin'ny fiarahamonina. Jereo manokana izahay. Indrindra fa ny fikambanana toy izao tena mila fanohananareo, mila mampiseho tsika fa manana an'ireto olo reto eto Madagasikara ary afaka manao zavatra. Mahita tsika ny France hoe misy député ny ankizy ny olona trisomika, mahita tsika ny Meksika hoe misy avokaty any dia tsika Madagasikara koa nge tsy latsa-danja afaka mamoaka ankizy tsika mba ho reharehan'ny malagasy ihany koa fa dia tsy vitanay ire zany fa mila fanohanana avy aminareo. Fa nanampy ny SMA amin'ny fampitaovana fa ny fiarabe mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny fitaomana fako eto Antananarivo eo anivony tafika malagasy. Nanome tokony tale jeneraly vavaon'ny SMA fa ho voaroaka araka ny tokony ho izy ny fako afaka andro vitsy vokatry ny fiara-miasa. Raha toka teo amin'ny 8 metatra toratelo teo ny fako ny tompo tamin'ny 17 martsa lasa teo, efa ny 9 metatra toratelo izany ankehitriny ho iatrany ny tompony andraikitra. Fanampanazavana. Ny zava-misy dia ny savovony be dia be ny fako teto Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy nanao opération coup de poing ny SMA totana avy any amin'ny tafika malagasy amin'ny fandraisana zareo anjara amin'ny fanomezana materiel toy ny pneu sy ny batterie 20 pneu 20 ho ampiasain'ny fiarabe ny SMA. Ireo miaramila avy amin'ny tafika ireo no manday tanana ny fakana ny fako eny amin'izay toerana tokony hakana azy eny. Mbola nanao IMO ihany koa zareo olona 420 miaraka amin'ny karamaina isan'andro. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray, 3 herinandro ny sy ny ady eo Moyen-Orient, tsy mbola nisy vahaolana hita hatreto ny fampitsarana ady any an-toerana. Manameloko ny Tel Aviv sy Washington ny Iran no ny fandaroany reto farany ny tobo nukleara ao Natanz. Ny ministry ny fiarovana Israeliana eo anatrehan'izany, izay manambana ny anamafy ny daroka bombatrany indrindra atao anatin'ny andro manaraka, raha miantso fitoniana kosa ny masovo iraisam-pirenena misana ny angovo atomika. Dia ny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamendraka ny veloma ary ho an'ny rapitso indray. Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.